Santatry ny fampiavana-pirenena ny fampodinany sesitany politika sy ny famoahana ny gadra politika ory zareo avy eo anivon'ny CRN nisy tokoa ny Antsoavo izay miantefa amin'ny filoham-pirenena ankehitriny Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina avy amin'ireo avy eo anivon'ny CRN izay. Tokony anatanterahana ny fampidinany sesitany politika ary amoahana ny gadra politika ho mariky ny fampiavana-pirenena ny CRN miaraka amin'ireo mpanao siny fifanarahana teny amin'ny panorama ny 9 septambra lasa teo ary mivory androany teny Mongote andrefana Ambojanahary. Tokony mialohan'ny fananganana ny Comité national pour la réconciliation na ny CNR hoy Andriamatoa Taperary Andriamanatsoa no anatotsana izany. Maprisika ihany koa fandraisana andraikitra politika avy amin'ny filoham-pirenena ny CRN. Alohan'ny ananganana ny CNR zany tokony miverina daholo ny exilé politika, mivoaka daholo ny gadra politika. Mbola mafisy ny mpivory tao zany dia eto zany dia miangavy koa ny filoham-pirenena mba ho saha politika amerina ny présidente taloha di Marc Ravalomanana zay any Sud-Afrika ary amerina ny exilé politique miaraka aminazy sy angalaka ny gadra politique militaire et civil zay mipetraka eto zany ary hovahana ny radio sy ny télévision zay nahidy satria izay ihany no lalana anankiray ampilamina ny tany sy fazakana zay zany lanin'ny mpivory tao zany ka eto zany dia mbola averiko eto monsieur le président afatry amin'ny président de la république asika zany averiko ny histoire tam 1960 i président Sangara raha vao tonga teo amin'ny fitondrana satria ny everiny Tananarivo fa padesima dia nigadra ny exilé politique raha sesa sy ravoagy nalainy Philbert Sarano taty misy ary nomeny ministre ny santé i Ravoagy fasahina politique zany nilamina ny tany sy fazakana niara-niasa ny everina padesima sy ny MDRM tonga teo ny filoham-pirenena i rasiraka tamin'ny 75 lany fa teo ny problème ny 71 teo ny problème 72 teo problème ny Bressard teo problème Rasimanjava lany izy lany boka fananagana izy front nasoiny daholo ny hery politique zay sy mitovy niaraka nitondra mpampilamina ny tany fazakana ohatran'izay koa amintsika amin'izao fotoana zao niaingavina tamin'ny crise asika ny kesym-pazakana vide problématique politique sy milamina mba sahanao satria anao rasy fifidarana anao tantarina teto maliolia anao mbola ny Ravalomanana eto dia mba sahianao nitaika hatrano ny fametrahana ny CNR izay rafitra iverin'ny mpanoso ny fifanarahan'ny panorama fa iarahana ary afaka manatanteraka ny fampiavana-pirenena ary ho azy ireo dia tokony hamoaka diditsy volana manangana izany ny filoham-pirenena. Fanohizana n'le tany convention ny panorama nasoinay daholo zay entité politique association sociale olo sotra tamin'ny panorama nanao signature fa hoe miaiky fa tokony ilana ny fampiavana-pirenena dia ho asangana zany ny andrim-pazakana CNR nazava ny tanàna panorama zany fa iny fifanarahana fosiny iny dia tandroany zany rehefa nahita ny juriste anay zany ny pay lalàna alao tia avadika lalàna zany dia misy zany iny convention zany navadika ordonnance zany igny ho lasa lalàna dia miainga amin'igny amizay zany misy décret zany fananganana ny CNR zay zany lanina tao rehefa nivakina tao mpivory zany izy dia ho alefa zany ana président ny république zany hoe ho alefana ihany zany igny ho avoaka ny président ny république zany fananganana ny CNR araka an'iny projet d'ordonnance nataona iny zany. Ny fametrahana ny CNR izay hitarika amin'ny fampiavana-pirenena dia antoka araka ny hevitry ny sekretera jeneraly ny CRN ampilamina ny tany sy ny fanjakana.